Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramirahabantsika revako malalatra hatrety talata fa 20 ny volana may ity. Ny mofina izay voalahatra antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina. Filipianina toko voalohany, Filipianina toko voalohany 17 ka hatramin'ny 17. Filipianina toko voalohany 17 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hany ataoko aoka ny fitondrantenanareo homendrika ny filazantsara ny Kristy mba handrenesako ny toetrareo na ho tonga aho ka ahitanareo na tsy ho tonga. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka mpandroso ny finoana ny filazantsara ka tsy azo ny fahavalo-ampitahorana ianareo na amin'inona na amin'inona. Fa aminareo dia mariky ny fahavelezana zany, nefa mariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy ny ino azy ihany fa ny hiara-paoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ady zany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Ilay maso no manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Falatsika fa ny taratasy izay nosoratana ho an'ny Filipianina miverimberina nofinaina fa nosoratana tany fony tany am-pigadrana ny apôstôly Paoly. Tany Rome izy andeha ataontsika eo manodidididina ny taona 120 na 220 any hoany hatrorianan'i Kristy mazava ho azy no nanoratana ity taratasy ity, ary efa nihevitra mihitsy ny hoe farany na madiva ao farany ny apôstôly Paoly. Ary zay ny dikan'io teny io hoe any am-pigadrana izy zany, zay ny dikan'io teny hoe na ho tonga aho ka hitanareo na tsy ho tonga. Zany hoe na zaho afaka amin'ity fatorana ity ka hitanareo na tsy ho afaka amin'ity fatorana ity, amin'ity figadrana ity, mety faratra amin'ny fahafatesana mihitsy aza ka tsy ahitanareo. Zany hoe ity taratasy ity dia ity afatrafatra ity dia afatrafatra fanaovam-belomo, nefa afatrafatra koa fanomezana fanantenana. Ary mahatonga ny Paoly manafatra ny hoe mifalia amin'ny tompo, mifalia mandrakariva amin'Andriamanitra. Aoka ho fantatra ny fahalemem-panahinareo, ny fandeferanareo. Ary satria ilay afatrafatra ho an'olona izay lavitra ny Paoly ara-jeografia, nefa ny akaiky azy amin'ny fitiavana dia mahitsy be mihitsy ny afatry Paoly eto. Foy ny fotoanan'ny Paoly satria efa mieritreritra ny ho faty izy, mieritreritra hiatrika fitsarana izy, tsy hanazy ny epitso fa an'Andriamanitra, ary dia manafatra mafy izy zany mahitsy ny hoe ny sitrapoko ny faniriko dia ny ahitanareo maharitra amin'ny fanahy iray, maharitra amin'ny fanahy iray. Mpino kristianina fiangonana maharitra amin'ny fanahy iray. Fa inona moa no tao ambadika ity afatry Paoly ity ka nampanahy azy? Ny teny manao hoe mila maharitra amin'ny fanahy iray ianareo. Fa ngaha moa nisy lafin-javatra mety ho tsy nampaharitra ny kristianina tany Filipy tamin'ny fanahy iray. Eny tokoa, misy loza amin'ny tao amin'ny fiangonana tany Filipy, tsy tamin'ny Filipianina ihany moa, fa tamin'ireo fiangonana maro naoron'ny Paoly ny hoe tsy mitoetra amin'ny fanahy iray. Raha miteny hoe fanahy iray dia tsy hoe fanahy masina loatra, tsy akory, fa amin'ilay hoe toe-tsaina iray, toe-po iray, fomba fisainana iray, fivavahana iray, finoana iray. Izany rehetra dia tiany Paoly hitoeran'ireo izay mpianany na ny fiangonana naorony na ny kristianina atao Filipy. Raha ohatra ka somary manao topi-maso kely isika ny amin'ireo fiangonana naoron'ny Paoly izay tazan'ny Paoly fa tsy mitoetra amin'ny fanahy iray intsony, dia maromaro raha ny toe-panahy zany izay tsy tiany hiatraika taty Filipy. Satria hita tany Korinto, hita tany Galatia, hita tany Roma, hita tany Efesosy, ireo toe-panahy izay tsy mitoetra amin'ny fanahy iray ireo, ka tiany Paoly tsy ho hitoetra na handalo akory ao Filipy. Ny voalohany dia izao, ny fanahy izay, ny toe-panahy izay tsy miorina amin'ny fotom-pampianarana iray.
tsy miorina amin'ny fotom-pampianarana iray. Raha ohatra ka mijery tsara ny traklason Saint Paul an Galatiana isika dia ahitan'izany loza ny tatao zany hoe tsy mihazona intsony ny fanahy ny fotom-pampianarana iray ny fiangonana atao Galatia. Ary loza ny tatao tamin'ny kristianina atao Galatia zany hoe very tsy miorina amin'ilay fotom-pampianarana tena izy. Be dia be ny karazana fotom-pampianarana satria mo fantatsika fa ny vavahana kristianina teraka tany Jerosalema kanefa niparitaka tany Galatia tany amin'ireo tany zay nanjakany filozofia grika sy fahendrena grika. Ary ny fahendrena grika dia fahendrena zay tia miady hevitra, fahendrena zay tsy avy hatrany dia manaiky hoe ity ny marina, ity ny mety ho toe-tsaina tsara zany amin'ny lafiny sasany, saingy miteraka fisalasalana koa ho an'ny olona marefa ra-panahy. Hany ka manjary lasa tia miady hevitra tsy amin'ny lafiny tsara fa tia miady hevitra amin'ny lafiny tsy mahasoa mihitsy ara ny kristianina maro zay novolavolainy ny toe-tsaina grika. Ary io mahatonga amin'ny Paoly teny tamin'ny Timothée hoe tandreminao reo anganom-bavy antitra maro isan-karazany, baliverne no teny frantsay, ireo anganongano isan-karazany zay mety manimba ny olona ka mahatonga anao miala amin'ny fotom-pampianarana tena izy. Havako raha miteny Paoly eto manao hoe ho hitako mitoetra amin'ny fanahy iray ihany anao dia zao fiangonana mitoetra amin'ny fotom-pampianarana iray ihany. Inona le fotom-pampianarana iray? Dia ny tenin'Andriamanitra, zay ambaran'Andriamanitra, zay ambarany filazantsara momba an'i Jesosy, izay ambarany tenin'Andriamanitra momba an'i Jesosy, izay efa nampianarana anao sy nitezana anao hatry ny fony fahazaza. Hoy Paoly mantsy an'i Timothée. Be dia be mantsy ny olona hitsofoka ilaza toy ny fampianarana vaovao, ilaza toy ny hoe ity indray ny fampianarana vaovao, diso le teo aloha, ity no izy diso fandray ny olona teo aloha. Be dia be le fotom-pampianarana izay itoy ny marevaka manaitra vetivety ary hoentin'ny olona zay tenenin'ny Paoly manao hoe tandreminareo sao azon'ny filozofian'izy ireny, zany hoe fahendren'olombelona, fisehosehoan'olombelona, fampianarana manindraindra ny fahalalàn'olombelona, fampianarana manindraindra ny fahendren'olombelona, fa tsy fampianarana ao anatin'ny fanetretena, ny toron'ny fanetretenan'i Kristy sy ny fanetretenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Noho zany dia eto Paoly dia manafatra mihitsy mampitandrina ny kristianina tany Filipy ary mampitandrina antsika mihitsy ary izay mamaky ny taratasy ho an'ny Filipianina hoe tandremo fa misy karazam-pampianarana maro izay toy ny tsara endrika ivelany nefa tsy mampiorina antsika ho amin'ny fanahy iray ihany dia ny fanahy ny fotom-pampianarana ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy. Fa ny faharoa dia zao tsy eo amin'ny lafiny fotom-pampianarana ihany fa eo amin'ny lafiny fampiarana koa ny fotom-pampianarana. Misy antsoina hoe fotom-pampianarana, fotom-pinoana fantatsika rehetra. Saingy zao misy koa nefa ny fampiarana na ny fiainana le fotom-pampianarana ao anatin'izany antsoina hoe etika raha ohatra na ny moral ataovy hoe moral satria mety ho zay ny mahazatra anao na dia tsy tena mahadika ny teny hoe etika aza ny moral. Zany hoe ahoana ny fomba iainanao ny finoanao, ahoana ny fomba niainanao le fotom-pampianarana zay nampianarana anao, ahoana ny fomba nampiaranao eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny andavanandronao ilay fotom-pampianarana ninonao sy nitezananao. Dia hoy Paoly manao hoe aoka hitoetra amin'ny fanahy iray ihany. Hitantsika amin'ny olona atao Korinto, marina fa an-taratasy an'ny Korintianina dia miresaka fotom-pampianarana ihany koa, saingy matanjaka dia matanjaka amin'ny afatra ho an'ny Korintianina ny antsointsika hoe etika kristianina, ny toetra kristianina. Ary dia tsy nitoetra tamin'izany fanahy iray na etika iray izay ihany ny kristianina atao Korinto, lasa ny etika ny fisehosehoana, etika ny fireharehana, etika ny paraître na ny endrika ivelany, zany no nanjaka atao Korinto. Ka nahatonga amin'ny Paoly miteny hoe ny fitiavana nge tsy mirehareha, ny fitiavana nge tsy mialina. Naveriny Paoly ao amin'ny etika ny fitiavana ny kristianina atao Korinto satria tsy mitoetra amin'ny fanahy iray intsony dia ny fitondrantena izay avahan'ny kristianina amin'ny zanak'izao tontolo izao.
dehibe ary no tam'izany fotoana zany no hoe lasa manao hoe samy manana etikany inga io hoe ahoana no samy manana ny etikany. Filazantsara iray ihany io Paoly, fanahy iray ihany no naovanao batisantsika iray ho tena iray ko ahoana no samy manana ny etika antsika isika. Marina loatra fa ny etika de mifamatotra amin'ny contexte am'izay zavatra zay tena misy. Fanahy zany anaty zany ara de fanahy iray ihany, toetra iray ihany no amantarana ny kristianina. Ny tokotany be ny etika kristianina de misy fiandraisana amin'ny filazantsara, miorina amin'ny fanetretena, miorina amin'ny fitiavanamana, miorina amin'ny fanajana ny ainy hafa, ny fanana ny hafa, miorina amin'ny fanajana ny aja mamboninahitry ny hafa. Zany rehetra zany dia tsy hita tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Mifanambany izy, mifampitsara izy, misaraka izy, ary indrindra raha mirehare amin'izay fanomezam-pahasoavana tsy anazy akory fa nomen'Andriamanitra azy ny kristianina. Eto Paoly de manafatra amin'ny kristianina tao Filipo hoe tandremo tsara fa fanahy iray ihany ny orenina ny etika anareo, ny fitondrantenanareo ao amin'ny fiarahamonina, fa ny fitondrantenanareo koa anatin'ny fiangonana. Zany hoe ny pratikanareo anatin'ny fiangonana dia fanahy iray ihany. Tsy hoe pratika samihafa na fomba fitondra samihafa na fomba fijery samihafa no hita ao anatin'ny fiangonana, ka ny ray mandrivotra ny ray mindrivotra ny fa fanahy iray ihany ny pratika an'ilay fiangonana. Zany hoe eto Paoly de sarotiny satria mety hitranga tokoa hoe iray ihany ny fotom-pampianarana, fa ny fampiarana ilay fotom-pampianarana ray samy manana ny azy. De eto Paoly manao hoe tandremo tsara. Fa raha mba miverina de mba tiako hoe miorina amin'ilay pratika iray ihany anareo fiangonana. Isika pino ina le hoe pratika iray, zany hoe ny fampiarantsika ny fotom-pampianarantsika ao anatin'ny fiangonana. Tsy de zay loatra akory no hita tao Korinto. Mazava ho azy ka raha tonga amin'ny Paoly ny teny mahery ny Korintianina, ny teny mahery mibedy mihitsy kristianina tao Korinto, na ny teny mahery koa arandry Timoty sy ry Titosy teo amin'ny lafin'ny pratika. Na nafara manao hoe ampianary tsara ny diakonina ao aminareo, tezao tsara ny olona ao aminareo, afaro tsara ny zokiolona ao aminareo, fandrandray ny pratikan'izy ireny na ny fiainan'izy ireny ny finoana ao anatin'ny fiangonana de tsy mitoetra amin'ny fanahy iray ihany. Fanjary mivoy fisarahana izy, mivoy fitondrantena tsy mandeha araka ny filazantsara izy. Ary dia zay ny lafin-javatra faharoa aseho amin'ny Paoly hoe ry fiangonana tany Filipy tandremo fa fotom-pampianarana iray ihany, fa tsy fotom-pampianarana mizarazara akory. Tandremo fa etika iray ihany na pratika iray ihany na fomba fandaminandraha iray de aoka mba hitoetra amin'izany ianareo fiangonana. Ary ny fahatelo tsy zay ihany, tsy hoe teo amin'ny lafin'ny etika ihany, tsy eo amin'ny lafin'ny pratika ihany, tsy teo amin'ny lafin'ny fotom-pampianarana ihany ny tiany Paoly ho tazon'ny kristianina tao Filipy hoe tokana, fa indrindra koa teo amin'ny lafin'ny fifandraisan'ny samy-pino, teo amin'ny lafin'ny fifandraisan'ny samy-pino, fanahy iray ihany. Zany hoe mpino mahatsiaro hoe vatana iray ihany. Io le teneniny amin'ny averimberiny Paoly. Paoly moa de manazava an'io koinonia. Paoly tsy lioka moa de atao hoe zoky zany satria mpitsabony Paoly ilioka. Lioka no nivoy voalohany teolojia ntsiny hoe koinonia ao amin'ny asan'ny apôstôly. Izay nalainy tamin'ny Paoly hoe zava-dehibe ny fiombonana, ary Paoly no nampitany fiombonany mpino amin'ny vatan'olombelona anankiray. Hitantsika amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa 10. No zany dia tiany Paoly ny olona ny hoe mitoetra amin'ny fanahy iray ihany ny fiangonana, de zao kristianina mahatsiaro hoe vatana iray ihany, ray iainy. Averin'ny Paoly amin'ny Romanina indray io. Paoly de manazava an'io amin'ny Romanina hoe tandreminareo tsara, aoka ny fifankatiavanareo ho tsoa amin'ny fiatsaram-belatsia, aoka ny fifankatiavanareo amin'ny tsy fiatsaram-belatsia. Romanina toko faharoa 10. Aoka ianareo tsy hamaly ratsy, aoka ianareo hamaly soa zay manisy ratsy anareo. Zany hoe tiany Paoly hazava tsara mihitsy ny hoe fanahy iray ihany ao amin'ny fiangonana de zao kristianina mahatsiaro hoe ray iainy, ray fo. Paoly manazava an'io zay hitany Paoly
to amikona tany Roma ny hoe to tsy miray ainy reto kristianina reto, to mitonona ho samy mpino izy, to mitonona ho samy ray fiangonana izy, saingy tsy miara-marary izy eo anatin'ny zavatsarotra, tsy miara-mifaly eo anatin'ny zavatra tokony mahafaly. Rehefa misy zavatra mahafaly ny anankiray de velom-pelonina amin'iny ny anankiray. Misy anankiray mahazo fahasoavana sy fitahiana de misy hafa mialina an'iny. Zay mahatonga ny Paoly miteny manao hoe aokare mba hiara-mifaly am'izay mifaly. Hitan'ny Paoly fa misy sasany azo pahoriana, misy sasany mahazo mandalo zavatsarotra, de zao ny hafa tsy miaraka mitondra amin'ny zavatsarotra fa mandatso. Sanatria tsoka mitenin'ny mpanao salamo hoe sakoza maneso. Zay mahatonga ny Paoly aoka kosa aloha hiara-ory am'izay ory, hiara-mitomany am'izay mitomany, aoka hifampitondra izay mavesatra ianareo. Romanina toko 12 hotsika teo. Zany hoe averin'ny Paoly ao an-tsain'ny kristianina tao Roma ary antitrateriny mba tsy ho toetra ny kristianina tao Filipy mihitsy ny fisaratsarahana ao anatin'ny fitondrana ny mavesatra, na ny fisaratsarahana ao anatin'ny fifaliana mitosaka. Ny hoe ray fanahy zany de zao aoka ho vatana iray ianareo, ka iarahanareo mitondra ny mafy, iarahanareo mifaly ny fifaliana, aoka hanjaka ny fiombonana. Fa ny farany indrindra afaka malala izay ampitanteran'ny Paoly hitatsika ao anatin'ny taravasy manokana izay nosoratany ho an'ny manokana ho an'ny Filemona. Tsarotsaka tsara ilay mpanompo anankiray antsoina hoe Onesimosy izay mpanompon'ny Filemona. Dia raha miteny Paoly manao hoe fanahy iray ihany de azosika takarina ny taratasy nosoratan'ny Paoly tamin'ny Filemona io koa zany. Inona io? De izao fanekena ny fanompona io, fanekena ny fanompona, fahafoizana. Marina loatra fa ao amin'ny Filipianina de Paoly de manantitrantitra mazava-dehibe ny fahafoizana. Fa raha mamaky tsara ny taratasy nosoratan'ny Paoly an'ny Filemona isika, marina fa miresaka ataotsika hoe fanafahana ny Onesimosy amandeva azy io. Fa raha tena mamaky tsara sika de zao ny ao ambadika io de zao fahafoizana, fahafoizana. Zany hoe mba manana fahafoizana, fitiavanamana, fahafoizana amin'ny asan'Andriamanitra, fahafoizan-teny, fahafoizam-pananana. Tsy de zay loatra ngeny hita ao anatin'ny fiangonana hitan'ny Paoly indraindray. Betsaka ny kristianina naharaisoa fa tsy mahafoy. Betsaka ny kristianina nomeny Andriamanitra be dia be fa tsy mahafoy, na ho an'ny namany na ho an'ny hafa. De tiany Paoly hatsiaro any Onesimosy isika ny hoe Onesimosy nandositra, mpanompo nandositra, ary niezakazaka nakany amin'ny Paoly tamin'ny Paoly nikara tany filitany Roma mihitsy no nionany tamin'ny Onesimosy, ary dia naveriny Paoly soamatsara tany Filemona Onesimosy hoe iny izy iny averiko aminao, nandositra izy, tokony hovonoina izy satria andevy nandositra, saingy averiko aminao izy de zao avelaony elony, avelaony elony, aza mihazo nalahelo aminy ianao, raha isotoiny rahalahy izy. Fahafoizana be mihitsy zany nitakian'ny Paoly tamin'ny Onesimo, tamin'ny Filemona. Ary fantatro Paoly fa anao mihoatra lavitra noho zay angatahako ianao. Zany hoe tiany Paoly volena to anatin'ny toetsaitsika fiangonana fa ny fivavahana de zao midika fahafoizana. Midika fahafoizana tsy hoe mba hahazo fa midika fahafoizana satria nahazo. Zay ny taratasy ho an'ny Filemona. Ary zay ny tiany Paoly ho toe-tsain'ny Filipianina manao hoe mahafoy ianao, tsy manao takalo amin'Andriamanitra akory fa mahafoy ianao satria efa nahazo ianao. Ary de mizaha toetranao Andriamanitra amin'ny fahafoizanao. Zay ny antony ny alany Onesimosy taminao Paoly tamin'ny Filemona, mba hanananao azy mandrakizay. Zany hoe ny antony izan'Andriamanitra toetranao ny amin'ny fahafoizana de mba hanomezany anao be dia be, hitsapany anao na mahana toetra mahatoky anao na tsy. Iavako fanahy iray ihany, fanahy ny fahafoizana, tsy fanahy anjakan'ny fitiavan-tena fa fanahy anjakan'ny fahafoizana. Iavako raha miverina i Paoly tsy hiverina intsony fa Jesosy mbola hiverina.
Jesosy mbola hiverina ary raha miverina Jesosy, inona no hitany? Mova mitoetra amin'ny fanahy iray ihany isika? Move raha miverina Jesosy ahita finoana ety ambony tany va izy? Ary finoana manahoana no hitany? Finoana mizarazara ve? Amin'ny lafin'ny fitondratena, amin'ny lafin'ny fotom-pampianarana, amin'ny lafin'ny fahafoizana, amin'ny lafin'ny fitiavana namana. Eny reny avako malala. Rehefa miveriny Jesosy dia hitantsika mitoetra amin'ny fanahy iray ihany. Ivavakisika. Tompo misaotra anao rahay noho ny amin'ny esotra masina izay mampahery anay manaitra ny fona heritreritra fa mbola hiverina ianao hitsara ary miandry anay hitoetra ao anatin'ny fanahy iray ihany, fanahy ny fanompona, fanahy ny fitiavana namana, fanahy izay mihazona zay efa nampianarinao, mihazona zay efa nampianarin'ireo apôstôly, fanahy iray ihany zay mandeha araka ny sitraponao. Tay tontolo andronay ty Tompo, tay tontolo andronay tontolo andro ahitanay fifaliana, tontolo andro andehananay araka ny sitraponao. Misaotra Tompo noho ny amin'ny herim-panahy omenao anay ka mahatonga ny afaka miezaka manatratra ny tanjona sy manatratra ny tsara araka ny sitraponao satria fahasoavanao zany. De mamelahany heroka mamindrafo aminay amin'ny fitavozavozanay fa hamarino zay Tompo ary taio hitoetra amin'ny fanahy iray ihany, fo iray ihany, saina iray ihany ao aminao Jesosy. Amen.